Miarahaba tsika mpanaraky ny pejy. Miarahaba koa vahoakan'ny malagasy. Savaty. Indrindrandrindra tsika vahoakan'ny Menabe. Araky ny lohateny eo ambony io dia vaovao ratsy ho atsika vahoaka Menabe no lazaiko androany. Vaovao ratsy ho an'ny akamaroan'ny vahoaka mankatia ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Fa vaovao tsara ho an'olombitsy zay mankasitraka ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Menabe. Ho lazaiko atsika le vaovao ratsy. Fa ho esorina ao a Menabe i Colonel Faneva. Averiko ndray ho esorina ao a Menabe i Colonel Faneva. Mino angamba fa tsy vaovao tsara ho atsika vahoakan'ny Menabe zany. Ka eto aho dia te hitodika aminareo tompon'andraikitra ao ambony ao amin'ny gendarmerie-pirenena, indrindrandrindra ny minisitry ny filaminam-bahoaka, indrindrandrindra mba hangataka aminareo isolon-tenany vahoaka Menabe ny tenako. Satria azoko antoka zato isan-jato fa mitovy hevitra amiko ny vahoaka Menabe maro anisa. Hangataka zany zahay mba tsy hanesorana ny Colonel Faneva ao a Menabe. Inona ny antony? Noho ny nahitana vahoaka vokatsoa tamin'ny resaka fandriam-pahalemana. I Menabe de fa tao anatin'ny zone rouge nalaza era Madagasikara mihitsiny. Tsy voafehy ny tsy fandriam-pahalemana tao Menabe. Ny fahatongavan'ny Colonel Faneva teo no nahavoafehy ny fandriam-pahalemana eraky ny Menabe ray manontolo. Tsy vita ny fandriam-pahalemana fa na ny fahadiovana aza. Efa nanala baraka eran'izao tolo zao ny fahalotoan'ny plazy tao Morondava noho ny fangerena Morondriaky. Efa nanala baraka eran'izao tolo zao zany satria zay vahiny tongany dia maka sary zany mipublie zany teto amin'ny Facebook. Na hatramin'ny fahadiovana zany dia nanova toe-tsain'ny vahoaka Menabe ny fisian'ny Colonel Faneva tao a Menabe. Satria foana tanteraka ny fangarena amoron-dranomasina. Ary nateo tia nampitombo ny mpizahatany tany amin'ny faritra Menabe izany fahadiovana izany. Nohon zay antony zay no hangatanay aminareo tompon'andraikitra mahefa sanatria akory tsy andidy anareo amin'ny asanareo fa fangatana misoloho ranandria mitraoko faladia mba hiverenanareo amin'ny fanapahan-kevitra ny hanalana ny Colonel Faneva any amin'ny faritra Menabe. Mitodika aminao ihany koa ndray matoa filoha mba hijerakaiky an'izay décision zay satria azo lazaina ho loza mitatao amin'ny faritra Menabe ny fanesorana any Colonel Faneva tao amin'ny faritra Menabe. Loza mitatao satria azo antoka zato isan-jato fa hiverina indray ilay tsy fandriam-pahalemana zay nandraka tao amin'ny faritra Menabe. Ary ny tena loza dia hisy ny valifaty ara-piarahamonina ao amin'ny faritra Menabe. Zay ny tena vao maika ho loza. Ekeko fa tsisy mpiasa-panjakana hijanona amin'ny toerana ray maharitra be zany. Nefa kosa raha mba nahitana vokatra tsara, raha nahitana tombotsoa, de ataoko angamba tsy rariny ihany
ny fanesorana ny olona nahitana vokatra voapirofo hita maso sy azo raisina tanana. Tsy misy dikany amiko ny fametrahatsika fandriampahalemana raha raisiko ohatsa hoe nisy olona nandio toerana ray ato de fa hita zao voadio le toerana de afindra amy toerana hafa ndray lay olona handio toerana de miverina maloto lay toerana nadio teo ça sert à rien, ça sert à rien. De inona zany no résultat amizay ohatrany tsy nisy. Maro ny olona niteny teto amy Facebook hoe tokony ho hisy colonel Faneva be da be eran'ny faritra dia milamina Madagasikara ray manontolo. Zany hoe tsy colonel Faneva no afaky hizara vatana maro fa mba afaka manao toy ny ataony koa reo tompon'andraikitra any filaminana isam-paritra iaby mba manao faninanana vitany colonel Faneva. Fa tsy hoe colonel Faneva zany no alaina etsy alaina roa alaina de miverina amy tsy fandriampahalemana sy ny fahalotoana zay toerana nelany rehetra de tsy misy dikany zany la ezaka natao. Ka mangataka manao ragnandria mba dinionareo kely sagnatria manao hoe dinio fa tena alahelo lehibe ho anay vahoakany Menabe ny hanesoranareo any colonel Faneva tao ao amin'ny faritra Menabe. Oka tompoko mba tsy ny tombontsoan'olombitsy ny feon-dakoloson'olombitsy no henoina fa ny feom-bahoaka. Raha mijotso any fotony nareo tompon'andray-panjakana mba manao sondage kely aloha de ataoko angamba 90% ny vahoaka amy Menabe de mankasitraka ny fijanonan'ny colonel Faneva ao. Fa aza mihaino feon-dakoloson'olombitsy fa zay olona zay nampaneny lakoloso olombitsy tany de mazava ho azy fa olona tsy mankasitraka tsy fandriampahalemana no anarany. Ka tsy haiko hoe aminareo mpitondra fanjakana sy tompon'andraikitra hoe iza no henoinareo resaka, ny vahoaka ve sa ny olombitsy? Zay no lava, zay ny foya, matoky ny fahendrenareo tompon'andraikitra ao amy gendarmerie sy ny filaminam-bahoaka, matoky anao ihany koa Andriamatoa Filoha mba hijery akaiky anio ty raha tia fa de ho loza mitatao aminay vahoaka amy Menabe izany fanapahan-kevitra zany. Mankasitraka tompoko.